atolotry ny 104 ho anareo Lelanomby. Ireto avy no ilalaon'ny tantara: Saondra, Simonety, Eva ary Solofo. Tena mialatsiny ary neny fa somary taraikiray kely vao tafaverina. Dia nanahoana izy eo? Tsy en forme izy ko. Miakatrakatra hono ny tension dia tamin'ny alina izy ohatra hoe tsy natory, tsy nisakafo. Zany ve? Ary manina kira hoentina dokotera? Zany mihitsy izao no nampifalorana anay taoko. Fa hoe ahoana? Izy iny nge hoa tsy dia tia dokotera zany e, efa hatramin'izay mihitsy vita avy tany amin'ny tongolo gasy, ravin-dravina isan-karazany tsy haiko mihitsy e. Nefa tokony hitandrina ihany izy a, manapaka lalan-drany ny tension miakatra reny. Efa niteneniko izy e, za efa hoe hitondra anazy mihitsy fiziny tsy mety. Ka tokony tsy arahindry amin'izay heviny izy e. Indraindray ne kira eny olo-dehibe reny manao kiry natitra fotsiny nefa hita hoe zavatra tsy mety. Ka ny anazy vao hoe andeha dokotera dia tsisy vola hono, nga hono izany dokotera maimai-poana. Dia ahoana zany ki? Ka izay mihitsy nge izao no miverenako kely nakaty amin'ny eny e. Tsy hitako hoe atao ahoana nga zany io. Izy nge izao mbo fandriny e. Sy raha zany no izy dia ndana aloha izy vonjeo e. Ny ato anie tsisy zavatra be atao e. Dia ianao ve tsy angina rery ato? Tsy maninona fa izy ary zany marary be ko ahoana namela andry irery azy ihany. Dia atory any ahy zany a? Tsy maninona hoa. Eny ary ko. Tena tsy maninona? Mandana aloha vonjeo fa sanatria izy maninona eo dia ndry ihany no sahirana nge. Eny ary neny a. Way, fa saika diniko tokoa. Ahoana ke? Nyantso anahy nge hihaja teo e. Hoe any amin'ny ray maraina any izy tonga na amin'ny 2 eo raha farafatarana. Efa any Asakara hono izy izao. Ay, Ie. tsy maninona fa sy efa mandondona eo fotsiny izy ko. Dia tsy manahirana neny ve izy tonga maraina alina zany? Tsy maninona zany kia. Inona ary aloha no afaka napiako anao fa andeha zany dia maraina indray miverina eo? Sindry koa efa hoe tsy havitako reo fa ndana tonga dia vonjeo aloha marary. Zay ary aloha neny a. Ataovy tsara hidy ary ny vavahady a. Eny kia. Efa neny tsara manidy an'io? Aiko io ka. Eny ary. Neny eo. Verina kely mihitsy aloha fa tena tsy mandra ny saiko. Ohatray fa misy inona ndraiky? Sao dia adino aho mihinana an'ilay fanafodinao iny e. Tsy adiniko zany kia. Tsy eto aho mantsy dia tsisy anay taitra anao ko. Tsy adiniko fa misaotra be. Ary maninona aloha raha asiana revay mihitsy ny telefônina. Ndry koa Efa e. tia mihitsy no ny asiako revay dia amin'izay tadidinao tsara ka. Ndray kakio. Amin'izay rehefa maneno ty dia tonga saina ianao hoe izay ilay fanafody fa hohanina. Misaotra zanako. Ty iny efa maneno iny amin'ny valo iny maneno a. Zay ry nefa andeha izy io kely no neny. Tsy matahotra? Tena andeha nge za e. Ay, indry kondana amin'izay mandeha fa alina ihany ny andro. Eny ary. Mba endry ny finato kelokiny a. Manoatra noho ny zanaka nateraka. Tena marina. Raha vehivavy hafa ve no manao ohatr'izao tsy verininona izay rahanao izy. Fa tia le haja kely madididitra tia indray izao mahakamo ahy mieritreritra azy. Zaza endry ohatran'iny rangako ampijaliana. Tia rangako tena mikarakara. Tena endry ilay zanak'olona ka marina.
Ody nga mbola tsy mifo efa mifoka salama tsara salama be mihitsy na angina rery tato zay neniko tsy mangina ka vavaka rehefa alohany atory dia natory be mety kosa zanaka nanahoana aloha mamanareo e efa mba eo izy efa mba tafatsangany fa adiniko tokoa ny teny andry fa tokony misotro rano be mihitsy izy arak'izay tratra fa zany be hoa tsy vomaika ampiakatra tension e ny olona mihinana fanafody tension dia tokony isotro rano farafahakeliny a 2 litre sy tapany isan'andro eny e fa rehefa makandria manaraka dia afaka tenendriana azy zay fa reto aloha misy menakely vo mafana be mihitsy roneny tonga dia hoano aloha ndre namboarako kafe sady ite ok zao fa za rehefa avy ny sakafo fa io menakely io fotsiny hoaniko sady tsara paozy a saotra ndry aloha e tsara tsiro koa eo roneny mpivarotra kafe sy mofo akaiky mamanay eo manao an'ity milahatra ny olona mividy an'io a koa nazao paoziny zao ara tsara ery masotoa ary saotra kia fa iaja nge mbola tsy tonga hatramin'izao ry Sandra e ny antso anahy mihitsy izy vao maraindraina teo fa ohatrany hoe ampanina hono ny tobilany zareo dia zay no nataraiky anazy any ay ve za hatramin'ny alina ny taitaina kely hoe lasay zary izy tena ohatrany vao miantso mpanamboatra tobila avy any Antananarivo mihitsy zareo ay ve mety tena elaela mihitsy izy za vao tonga aza mitaitaina moa eny sao dia aninina eo koa ny eritreritro koa sao dia hitandry betsaka zao mpanakandalana sy ohatr'izany eny e apetraka amin'Andriamanitra fa nga hita tsony zany Ody salama ve madame Bodo ay vendry ihany manao anake ike salama tsara mandrolo e tena androso mihitsy ka ao mipetrapetra mba tsy hipetraka ela kosa moa e mbola be da be ataoka iza ie dia inona ary vavao e loza ngeky fa nisy ny sikotra tao ny lakozianay any le lasa tao daholo ny fitaovana rehetrarehetra andreka tena zany raha nisy nipetraka na anankiray ary le ny seza reny sisa tavela ao ary mety lelehilahy nijorojoro tamin'ny maly atoandro zany nga nahitan'izany nahitan'izay efa tsy ao anaty saiko mihitsiny petrapetraka teo amin'le hazo io zany ve mety efa nitilitily izy zany tamin'izay fotoana izay andrekaka dia tsy tandritandrindri ve nefa hoe iza le olona tsy hitadidiko ny endriny fa hitako mihitsy zareo tazatazany eo aminareo andrekako zany eky izao vao avy any amin'ny fokotany mihitsy e nampiakatra tany mihitsy aloha satria sao dia hita le entana rehefa avy eo dia manjary lasa tsy mety zay aloha e dia inona daholo ny very ny soniko veta ny fitaovan-dakozia rehetrarehetra ny vilia sy sotro tena tsisy tsony ao andriamanitra misy akoho zay no nikotrika tao a dia zay sisa tsy lasany fa sisan'izay o a tena lasa daholo mihitsy dia tsy henonareo mihitsy veky tena natory be zay tsy naheno ininona mihitsy na dia kely azy loza mihitsy zany marina zay natonga nanontany andry teo hoe sao dia mba nahenohenonareo le bandrola zay ny hitako ao maly atoandro dia eo izy mitazatazah koa tsy neritreritra hoe olon-dratsy za sura zareo mihitsy zay mba tandrotandremo ihany akefa efa mihanomboka meratsy ane zany ny tanànatsika hitako misy olon-dratsy mihitsy ovina moa mba nisy an'izany teto amin'ity tanànatsika ity hatramin'izay ka zay indrindra mankony
ono ary mamanionja maninona tokoa moa raha amboarina io fefitsika rava io dia amboarina koa ny vavahady tena ohatrany ho ratsy anie zany le sécurité dia ahoana mety aminareo ve tena mety ka alao fa resahako ny vadiko dia bazaraintsika eo dia zay dépense rehetra rehetra eo sa tsy mety izay ohatrany ho ratsy le tanàna raha zao no mitohiko dia zao aloha mba natongavako rery madame Bodo a ahoana ke mba saika hindrana saosiko veta aloha fa andeha hanasa lamba io efa maly ariva any nanomana an'ireo lamba reo a dia mba hoe hanasa lamba vao maraina kay moa nisy an'izay zavatra antrango izay dia mba afaka mba mampindrana ve aloha ianao eny ereo tsy maninona fa zary netrehetra hoe sao dia mila vilangondry misy vilany ray mipetraka manko ao sao dia manahirana anareo zany tsy maninona ko inona no andrahoanareo sakafo ao vilaninareo zany lasa daholoko sotra betsaka ary tena ilaiko mihitsy fa le vadiko aza anie zao lasa mitady any ampiasao aloha zay zao tamin'ny maraina dia kafe sy mofo terihana amina tery fotsiny nalaina nefa izay isan'andro mamahandro vary soa foana dia misaotra indrindra ary eny ake tsisy fisarana aleo aloka iza andefa tena efa atoandro be le andro nefa za zay mbola maika anasa lamba zay a eny ake dia mahereza fa atao akory moa fa fiainana aby zany ohatra loza fananinona ianao manahoana nareo fa inona io amin'ny lohanao io izy mianaka ary aizy ato voan'ny accident ke izay tapaka frein tomobile ndreka teo akaiky ny hiditra ny fianaratsoa mihitsy dia tsy fantatra izy tena natory ve le sofera sa ahoana fa ohatra nisy zavatra mipoka be izay tao anaty tomobile tao dia tonga dia nitsotsotso be tsy tafajanona tsony zay amin'io nefa chargé be ndrekako lozangery izy mianaka ajay za izy mianaka maherezy fa ahoana mahereza ahoana tsy namantsika tsony ny aja andriamanitra orliva inona tsara hoe zany no izy aizakory dada marina ve zany maty izy sy ny sofera andriamanitra loza zany maherezanareo tsy fitiny angely izy mafy zao nefa taona moa fa tena hoana loatra raha napoziko tena tsy nalevako tany izy kiza moa po dia aiza zany zao ny razana any amin'ny hôpitaly tena mafy zany ok'izay ary zanako lahatokana kely tsy ampozina mihitsy le izy ny ako nge ato amin'ny lohako ato misy vako be fa zany hoe za ary tsy navelany dokotera hetsika fa nanao ditra ho aty aminareo mianaka fotsiny a jereo nge jereo enahitaina mihitsy ato zao ary to tena vaky be ny lohany dada nga ary sao dia tokony hiverina any amin'ny dokotera koa ary dada ty tsy maintsy ho any any angamba heniko marary mihitsy le izy jereny raha miraraka eraky ny lamosina fotsiny sao dia aninona aninona eo koa ary dada ty ka leo tokoa ary aloha hiverina nefa ny razana nge tokony ho karakaraina zao dia ahoana nga zany
amverena mihitsy ianao any amin'ny hopitaly loka hita ho ako sao de loza tokoa ny azo atsika mianakavy ary tena mandeha be marina zany raha zany a ie aleo ary za aloha andeha vetivety de zao hoe andao izany afaka miaraka amiko nareo mianaka sady mijery ny toerana misy ny razana sy aleo mampilaza za dadany fianakaviana andeha ho any a de kalma tsara ianao a mahireza mokia lalam-piainana daholo inge zao hoe marina hoe mafy a fa andriamanitra tsy mampitondra izay zavatra tsy zakantsika e indri manko de mitanondrika foana de mitomany foana ka hitanyneny ohatrany tsy mety afaka ao an-tsaiko mihitsy le izy le tena potika be le hitako tany amin'ny hopitaly eny koreny ary no atao hoe accidenko aiza ve de ny akanjo ny sisany nafantarako anazy hitako nga hita e enay aiza moky ino ny zanakay sady lahatokana za tsy afaka miteraka tsony kanefa de izao no zavatra mitranga tena tsy mety afaka ao an-tsaiko roneny inona moa no azo atao fa de saorana an'andriamanitra ny zavatra rehetra izy nanome de izy koa no naka fa sy aza mitoloko ohatr'izao tsony ho andry lasa marary fonge e fa hono ary neny a sao de tokony tenenina ho adady amin'ny varotra mandehandeha io e eny e azo tenenina ihany izy kanefa io koa nge fidiram-bola atsika ka na izany arako efa io ve ny nahavo de mbola atao ihany ie azo eritreretina ihany aloha zay e misy zavatra mba tiako resahana kely aminao ry boda ahoana momba ny Sandra manino ny Sandra ahoana ny anaovantsika an'izy iny marina fa endry izy a ny fifampitondrahantsika eto tsisy olana mihitsy tena milamina tsara fa na izany aza izy mbola tanora de ho fikiritsika fotsiny eto ve sao de ho tsofina rano iverina any amin'ny mamany eny e misy famarinina zay teninao zay fa za koa nge fa miraiki-po be aminy ohatra ny malahelo azy a ka zay nataoko hoe tsara ny fifandraisantsika eto tsika sianao koty tsy ambotsy lambo satria izy hijanona eto nefa ny mamany koa nge mba tokony hojerenay ny mamany ary ny tena mpitondra tena ny mampalahelo mipetradrery eny e fantako tsara zany nefa ny tsy hitako zay eritreritrao aloha de mety daholo e manenjika kely ah mantsy ny saiko amin'le resaka mamany efa mpitondra tena mangozozo rery ihany de tia nefa ny zanona nytazonitsika eto raha tsy fantatra koa isandranger sao de mba tokony hanambady marina tokoa aloha zany e ohatrany hoe tia tena loatra tsika zay nge ho a de raha vao tonga eo izy rehefa avy eo de tonga de resahantsika sy anao mampalahelo be ny any am'le mamany foana ny tena lehan'ny saiko fa de malahelo aloha ara lasa io a ka ataonako zay ny fiainana zay roa zavatra efa mifaka ty be ny tsy mpivinato sy rafozana zary mba gaga koa aloha hoe mahay mifampitondra be nareo mianaka
kalekala kely tena tsotra kely mihitsy. Iny izy fatany de ahoana vonina iresaka aminy ianao sa Tsy zakako fa aloha ianao miresaka aminy fa ny foko raha zany efa midobodoboka be mihitsy. ka tsy maintsy tenenina koa de aleo miaraka eo tsika fa tsy hoe za rery inona daholo reto ry Sandra ao mba raisy kely aloha reto data zafady tena mahavisatra ianao zany inona tsy nandeha posy reo ve de tsy ho zakako na izany azako vary tohatra amin'ny siramamy menaka misy mangahazo koa ty elaela tsy nihinana tena mahavisatra indry mandro zary maka ina aloha fa vizaka eve neny ato e tripsenakso ny lokany etokor dada sineny a tsary kosa zany ary mahay metsena mihitsy ange ty zanaka ity hitako saotra betsaka kely aleo aloha za tonga de andreatrafo aloha ny anokonana an'izay ono tsika tsy mamonjy lera fa sao de mba afaka miresaka kely vetivety fotsiny fa resaka inony fa misy inony ahoana re zany oetony resaka za koa nge tsy mahay manomboka resaka koa efa hoe ianao no iresaka ko za ndray no ahoana zany ny anomboana azy fa misy inona ry dada le izy ange tsy de tena hoe olana na vaovao ratsy fa hitanao mandinika ho azay mivady satrinay ianao hipetraka eto aminay foana satrinay ianao tena hoe ho zanakay de roasinareo a zany oka aloha fadriko fantatra o sahady le tianay atongavana nefa tsy de tena hoe androka akory no tianay ho tenenina azony Sandra fa ianao mantsy mbola tanora de tokony mba hanana an'izay aveniranao ianao de zao zany ny tianay tongavana hoe mba mamanao koa tokony ho jerena satria efa manano tena rery iny mipetratra iry any mampalahelo ange de ono sao de zao no mety tsofinay rano ianao tsy hoe mandroka izay fa tsofinay rano amin'ny fofeny fitiavana ianao hiverina any amin'ny mamanao de sady mba azo zay vady saza ho anao ihany koa satria ianao mbola tanora mantsiny tonga de laviko aloha ny teninareo mivady za ndray de tsy hiala teto mihitsy raha tsy hoe maty anganareo sao de tsy mety akizy zany eno zao manko ny mamandri mbola any sady manano tena kely iny de manenjika be anay nge ny eritreritray ohatrany hoe titeny zahay zay le izy za nge mijery amin'ny mama ihany jery azy foana ary ako ka andri afaka makany petraka any de afaka mivezivezy fa inona aloha zany ary ny tena mahatamana ny Sandra ato aminay tiako fotsiny nareo de tiako be ato de zay misaotra mafinaritra aloha zay zavatra zay fa le izy nge tena tianay le fiarahantsika izay koa tsy mahita mihitsy hoe misy olana ato tsara tena vo miresaka aminazy eo hoe malahelo mihitsy raha lasindry fa zany hoe saingy hoe ohatrany hoe tia teny zay raha ho tazomina eto ndry de ahoana de zay ny teneniko zaiko za nge hoa tsy hoe manary amin'ny mama fa mijery anazy foana de ahoana zany renina tsy hitako zay ambara fa ianao loham-pianakaviana de tsy haiko zay hevitrao de kely tena zay ve ny valy teninao aloha de nio tsara tena zay ry dada tsy mila fandinihana ela be zany fa tena zay eny ariko rehefa zay ve moa inona ny azonay atao fa de satrinay hiaraka aminao eto foana koa nareo mianaka mahay mifampitondra tsara tsika telo mianaka mahay miara-miaina tsara hitako zay zany
mangingina atao aminareo zany a ie mangina mihitsy atoko fa lasaiza daholo ny olona i Sandra efa nahita asa dia miasa fa ny vadiko lo lasa any ambanivohitra any dia ianao rery zany ny asa za rery no ato efa zatra koa fa dia milamina ery any zany tranonareo zany ie Sandra manao an'io eoko zany a tsy avela manao ininona mihitsy afa dia vita ny daholo ny piritrano fafatokotany manotrakafo rehefa eo izy mbola mahavita manasa lamba koa rehefa maraina be alohan'ny asa dia taony daholo za efa miteny anazy foana hivizaky indri fa tsy mety izy sady vehivavy tia fahadiovana zany vao misy vovoka kely dia efa mandray chiffon izy dia eo tena tsy nahita vehivavy oatra n'iny mihitsy aloha e tena endry sady tianay a tianay mivady be izy hitako mihitsy ka fa efa nresaka n'izay ihany o andry madambodo zao e ohatran'izy sadaikatra ihany aloha iresaka an'lay izy nefa tsy maintsy mba ho resahako ihany fa misy inona mba laniko toetra mihitsy ho a iny vinatondry iny indry tiako any dia ka tsy hita moa fa ny tena miteraka lahy dia sao dia mba tokony mba hakambana ny zanakitsika za indray ny tsy nieritreretiko efa tonga taona ny ankizy dia tsy maintsy hoe mizotra amin'izay e sady izy efa niresadresaka an'izay ihany fa menatra hoana izy ny resaka amin'ny Sandra izy amin'izy telo lahy reny moa zany le faharoa iny ka tsy haiko koa nge manavaka an'la zanakareo fa ohatra mitovy daholo ny taren'izy telo e izy loha dia nanahadray daholo e try ny hoe kambana zany dia ahoana kia hono aky misy zavatra mba mampieritreritra ana amin'inona kia izany le zanakareo ange mbola tsy nanambady mihitsy e dia aka olona efa matyvady ohatr'izao ve efa fatany tsara zany ka tsisy miafina aminy anie tsika olona mpifanolo-bodirindrina eto ve asevo mandinika tsara ihany loha izy ka tsy lahitrako ao arianao ka misy problème ny fahitako azy aloha mety tsisy olana zany io satria tsy hoe tsika nge nanamboatra an'lay izy efa le zanako mihitsy ny tena tia azy fa zany aloha tsy misy valon'izao a fa aloaloha izay telo mianaka hifandinika tsara dia fampiresaka eo ihany e marina ihany aloha izay e dia nefa oviana zany no miverina alao tsy ianao no makaty fa zany tonga any aminareo rehefa hita eo izay hevitra tapaka ato aminay ato e eny ary e ao fa dia miandry aho zany a eny akia engane tsy ho diso fanantenana le zanako inona ki mampime andri amin'izany resaka izany a zany ve dia tsy ampime ka tia andri hono la zanak'olona dia ahoandri amin'izany neny a tena mbola bandy kely anareo e reo raha izy dia izy tsy roapolo taona ny zokony indrindra sady jereo ingeny abe amin'ny vatanay e za tia lava be zareo ohatra ny karazarazan'olona fohifohy kely izany daholo dia maninona kia fitiavana nga misy an'izany hoe lava sy fohy izany reo amin'nyfankaty dia mety menatra kosa moa e korahatsinona koa dia inona moka izany no teneniko amin'ilay olona izy efa nanantena be teneny fotsiny izy hoe tsy tapa-kevitra hoe ako fa za aloha miconseil andria
raha nambady ihany dia aleo olona fantatra toetra reo nge mba olona milamina ihany hita maso isan'andro eo sady tsy hoe olona sahirana be fa mba eo ihany. Fa za mihitsy nge ho any tsy tapa-kevitra e. Aleo mihitsy aloha amin'izao. De indri zany mieritreritra ny tsy hanambady mihitsy. Aiza koa moa dia hoe tsy hanambady fa mbola tsy izao ka. Mampiasa saina koa zany ty ataondriko. De inona nga zany no teneniko ale olona ao? Manao ahoana Sandra? Manahoana? Manasa lamba? Ie. Tsara kosa ny androko. Mety ny endriko. Nga tsy niasa? Mareo po kely. Zany a. Na vaovao? Mba mitsangatsangana kely ety aloha maka rivotra. Dia mba nahita andry manasa lamba dia mba miviloko. Zany mahafinaritra. Mba miresadresaka. Sao dia mila namana anampy aloha ndry ity e. Miady rehereto. Izao ka. Za nge mahita e. Oa e. Maninona no dia lavina? Rehefa miasa ngendry izany dia mba le olona indray ohatra mba mifanampy amindry eo. Sa ve tsy mety? Tovavy tsara tare ohatra ny hoe ve dia miady rehereto tsy aleo angalako namana. Tô meme fotsiny ndry e. Mba sy ho valiny moa e. Ianao koa izany. Fa zao kiny antony tena viliako a. Aniverseran'le zanako amin'ny sabotsy dia mba hanao fetifety eo zareo amin'io. Izany hoe sabotsy hariva dia mba manasa ndry izy e. Izay ny hafatra. Ie misaotra betsaka amin'ny fanasana. Dia ahoana? Mila valiny tonga any aminy ane e. Ka za nge zao miasa amin'io e. Sabotsy hariva ho hafa tsy hoe atoandro. Ilay izy koa nge natao takariva mihitsy any amin'ny manomboka amin'ny enina hariva any. Ka zay zao tena miasa alina miditra amin'ny enina mihitsy koa. Ndraiky nefa mba zay mihitsy nanaovana azy amin'ny hariva. Ao ary fa tsy manina fa zany tena zareo hoe mba ho vao atoandro e. Sendra dia izay mety amin'izareo ko. Ndry mihitsy aza ny antony tonga le izy hoe hariva fa reo ao foana reo nge tsy miasa sabotsy e. Fa ahoana koa no hoe zay? Ka amintsika le mpiray tanànako. Ndry nge tsy adininy ankizy eo aminay eo mihitsy e. Raha vao misy resaka ao dia tsy maintsy tafiditra foana ndry. Dia misaotra betsaka hoa tamin'ny fanasana fa tsy afaka zaniko. Nandray kosa kia dia diso fanantenana ve zandry zareo. Dia manaova fety mahafinaritra ao aloha fa tena tsy afaka. Avy aizy reto gâteau reto? Avy amin'olona le olona izy? izy indray moa no ameny eo fa ry zareo avy adovaratra mamanionja. Fa tamin'le hoe anniversaire? Ie. Miaiky aka. Za koa raha mamome mihitsy. Enjanandray izany. Dia ty gâteau ty hono atsika.
fa le cadeau itsy a ho an'ny Sandra. Kay ve mbola misy cadeau manokana? Tonga de efa imezana fotsiny. Tena enjana any zany fitiavana zany. Hitako zary mba gaga mihitsy. Marina loatra ny tenenin'ny baiboly hoe na ny olo maro aza tsy mahavony ny afo ny fitiavana. Dia ahoana aloha ozy Sandra? Nareo mianaka zao no hita trano hito foana. Izy ohatrany tsy resy lahatra amin'le izy mihitsiko. Le anery azy tokoa sarotra nefa le olona tsy toa misisika tsisy farany. Tena misisika be mihitsy. Tsy hita hoe atao ahoana. Sahirana ny saiko. Ka raha mba resenao lahatra moramora ato izy. Inona tsy efa nataoko azy? Fa ohatrany tsy mety izy. Inona hono tena tsy hitiavany an'ilay zanak'olona? Mbola tsy amin'izany hoe izy moa zareo koa hoe fohifohy kely daholy, zandriny. Misy famarinany ihany le anazy aloha. Le olona koa rangaha dia tena tsy mety leo mihitsy fa misisika foana. Ka izay mihitsy. Reo zao tena teriny eo dia tsy hitako hoe ahoana, tsy andray a. Manahirana. Raisina koa le izy manahirana koa. Ie, zany mihitsy. Aza mandray tsony amin'ny manaraka. Inona koa ary ty mihaino resaka ty? Ay venao tao mbadika tao e. Hita va zaniko. Atray. Aza mba atao an'izany kosa ry Sandra. Ka tsy hitako ihany ange izy ty ry dady. Fa ahoana? Manahirana be araka le lazainareo teoko. Izy misisika nefa za tsy tia azy. Dia ahoana moa no atafakambana anay nefa ny fitiavanay tsy mety mihoana. Ny olana kelinay ray aman-dreny ange dia ity e. Tsika mifanerasera maraitseriva eto an-tanàna eto. Dia raha ohatra ka lavinao le fitiavan'le olona dia manjary mametraka olana amin'ny fifandraisana izay. Azonao moa zany? Sady iny madama iny ange ohatra mahagaga fa mampiditra resaka foana izy isaka mihaona aminao. Ahoana ihany ny vaovao e, inona ihany ny zava-misy e, zany foana ny ataony sa hoe tsy zany ry boto? Hitako, efa misisika mafy mihitsy izy. Tena tiandry zareo mihitsy ndry e. Dia dada sy neny zany ohatrany hoe mandresy lahatra anah ve sa ahoany? Ka sao dia mba azo atao ihany ny marimaritra iraisanako. Aleo ngamba tonga dia lazaiko aminareo mihitsy ny atao anatin'ny saiko sy ny atao anatin'ny fo. Eny e, fantatra ianao fa tena tsy tian'ireo zalahy reo mihitsy. Sa tsy izay? Eny e, izay eo ihany fa za nge ry dada sy neny tena hieritreritra ny tsy hanambady tsony mihitsy e. Aza miteny an'izany kosa ianao a? Nareo tena efa niraisiko efa ho ray aman-dreniko mihitsy. Neniko moa efa iny lasa iny dia sao dia tsy mety zany e. Hitako. Fanapahan-kevitra maika fotsiny zany tsy mety zany. Natao hanambady sy hanataranaka ange ny olombelona e. Izay mihitsiny. Dia ianao zany dia tsy hiteraka. Ampy anay aza dia rehefa tsy ao tsony izy dia izay zany. Tsy mety aky izany a. Dia nio tsara ihany aloha no avy ny fiainana. Ekeko fa tsy tianao reo lery zalahy reo. Fa na izany ary raha misy olona hafa tokony hanambady anao a dia tokony handeha ianao. Sady tsofinay rano. Izay mihitsy. Ianao ne tsy afaka ny tsy ho zanakay efa niraisana ho zanakay ianao dia izay taranakao a dia zavy kelinay. Amory dada sy neny a. Tena ohatrany efa tsy mety tsony marina ny saiko e. Aza terenareo hanambady zany a. Dia ahoana zany? Dia tsy hitako tsony izay ambara rainy a. Tena marina e. Laha ny aika. Tsy lojika mpiainana mihitsy zany zavatra ataonao zany satria tsika dia natao hitombo taranaka ety ambonin'ny tany. Dia faranatreo ve zany ny taranakay? Ianao mantsy no efa zanakay zao a dikan'izay tokony hanambady ianao dia mba manana zavy kely izay. Hita ho ako. Izao no tiako azonareo mivady. Tena mifantsika be tato am-poko mihitsy ny fitiavana naseho anareo anahy hatramin'izaho sy haja ny vady ireny.
tena tafaletika ato anatiko e dia raha vao manambady eo dia tsy maintsy misaraka tsika nefa za tena tsy te hisaraka aminareo mandra-pahafatinareo eny e na izay koa raha ne matsapan'izany e fa fitiavana ndry daholo zany hoe tokony hanambady ndria tokony anana ny anjara sahaza indrindria tokony anana taranaka ndria fa ny tena marina aloha zay tsy mahafoy andri tena tianay tokoa ndry nenay moa efa maty iny dia vao may tena tianay ndry fa lasa tia teny zay raha ohatra hiazona ndry eto foana okizaro neny aleo dia efa olaniko amin'ny valibabena-nareo nga maniandroko sisa e mitondra matavy e idina ny matavy hoentiny eo fa legioma kiny vidiko atya zany a inona aloha malaza madambodo a tsisy malaza zao andro mamay be tsy lahitra zao zany mampijaly be nge le mafana tsika olombelona koa nge tsy mety afa-po mihitsy e mafana te mitady mangatsika aleoko ihany lo mangatsitsika kia mamparary an-doha be le mafana fa avilo ranona resahako e fa misy inona ke nefa ki za maika be sy vetivety fotsiny mihita ndritsy misy vato dia mba hipetraka eo vetivety fotsiny tsika rolo dao ary tsy dia ela mikasika n'lay vinaty vavindry iny maninona ke izy nge tonga tao aminay indray mandeha izay e tsy tadidiko vina moa izy iny dia milaza izy hoe tsy tamanao aminareo tsonony izy e fa ahoana tena nanao an-dranomaso be mihitsy ana izy ke tamin'izay lazay fa hoe ianao mipetsara velatsy niova be hony ianao tsotra n'le talohantsony tsy le madamy body talohantsony izy zao zany tsara ny nataony mba mahagaga anandray zany ka ao aminay aloha dia tsisy zavatra miova zany fa dia mifahankatỳ tsara zay fa izy zany no mety hoe niova zaza mba varinako hoe nareo ve dia anao an'izany ny fanaratsiananao amin'io a lazay fa hoe ataonareo mpiasa hony izy nareony a anateraka aneo mpandrina fotsiny fa tsisy zavatra atao mihitsy loza rehefa mividy zavatra hony tsy mboatra ny taloha fa zara raha manome zavatra anazy ao an-tranao tsy haiko hoe inona daholo nga zany fa ahoana koa ary zany tsisy an'izany nefa ominay eo fa dia ohatra ny isan'andro mifankatỳ tsara zay a tsy haiko e hatramin'ny hoe sakafo ao an-trano a misy an'izany hoe mipirina any anaty garde manger ihany ny anareo ny sasany dia izy tsy omenareo zany lazainy e raha resaka sakafo zany nge ao aminay eo dia iaraha mihinana daholo ny zavatra rehetra e fa mba tsy azoko mihitsy ke izany ataony izany dia tsy haiko aloha ki fa za koa mantsy ny teny aminay hoe arindri ohatra ny hena ohatra ny somary ny hena izany dia izay ny tantarainy izay aloha fa mba ny teny an'izay fotsiny ahy e reny vinaty reny ane mahay me tsara vela tsy e eo masonao eo izy mahay miresaka nefa ry ambadika ry anao fisainy fotsiny eny ary moa e ao fa misy hoeritreretina zay
Sandra andrasikia azafady ange e tia indray ilay raha matoy ndrika maika be maika iasa sy vetivety fotsiny ange tsy ela be ahoana salama tsara salama fa ndry zany laza maika fa zao kia kasika ny rafozandry manino alohan'izay aloha ndry ohatra ny lasa mekelikely zany ohatra ny sakandry mijaly eo manao régime fa ohatry ny sy marongezangeza teo aloha teo henko eto ohatra ny hoe niady be ononareo niady be tsy niady zany zaiko ka ndry ange aratsiny be mihitsy aty aminay ara-tsy niza madame bodo le rafozandry iny nino be eko ara-tsiny ka zao fanena tena tseny zay ndray mandeha dia nresadresaka teo fa zany fanaratsiny andry zany tena ny aika kia zaza mba kaka hoe le raha matoty ve niova be ohatra zany fa hoe ahoana ony lazay fa hoe ndry ony tsy mba manome vola zany rehefa mandray karama velompotsiny ao an-trano ao fa tsy azo kokoa any zany vo mahaly mihitsy ny azo ao no nanome volany eny nandehanany tany an-tsena ka kely kosa zay no mendry azoko presque ny karamako rehetrarehetra ary nomeko anazy daholo fa ny anahy kely fotsiny zao nitazomiko aty freso goûté fotsiny mitandrema aloha ndriva ndry dia fosy saina vetsaveroa ange fa maninona kiraha mba mena ihany aloha izy ka izy ange ho omeko e zany efa lazaiko anao zany efa saika ny karamako rehetra notantaniny daholo kakan'izany indray a dia mieritrereta zany ry fa olona tsy faly amindreo ireo le petrahandreo ireoko marina ange zany teneko zany zay aloha fa mazoto hoe vonjay aloha ny asa sao dia tary eo ndry fiovany Sandra fa ahoana tena niova tonga izy ato miavonavona be anontaniako tsy miteny tsy misakafo atsony izy maraina izy tonga de laza zany gaga mihitsy de tsy mba anontanianao ve hoe inona ny antony efa nanontaniako e fa vizaka hony izy de tsy te hiresaka be gaga mihitsy niova marina tokoa nke zany niova be eo miavinavina be izy amiko tsy haiko hoe ahoana mihitsy sa ve misy lehilahy miaraka aminy ka ny tokony ho izy ange ny zavatra ohatr' zany tsy atao ako fonofony fa tonga de vakina mihitsy hoe inona ny olana inona ny zavatra mitrangy efa nanontaniako a izy da tsy miteny izy fizaka zao de ino moa noteneko akoatr'izay fa de zay sao de misy olona miaraka amin'ny mariny any ihany de hiala ato amintsika izy nefa tsy samy vaky ka zay no teneniko anaoko ka fa zay ny marina zany de amin'ny firy moa izy ny tonga eo rehefa avy eo tsy aloha resahana izy arivariva ihany izy ny tonga eto any amin'ny enina sasany ihany misy zavatra tsy mahafaly azy eo ka zay ka te hiala mihitsy izy zay ny marina zay ny olana amin'le zaza tsy naloky ny kibo zay ela ny ela de miseho ihany ny maha hoe zaza tsy nateraka azy hitako vadika tanteraka mihitsy ary sao de mba ianao kosa ary nanao zavatra tsy mety taminy atray iza malalako dinio tsara aloha ny zavatra nataonao taminy ny fifandraisanareo ato
dia tsy miova mihitsy ny fitiavako azy fa tsy haiko e zay nge mahatonga le hoe mivitsy mikitrana rery fa misy zavatra nandona azy tao matoa izy maneno tsisy ninona ho afa ianao koa dia inona fotsiny tsy haiko e tsy maintsy resahany zany ka manimba zavatra zany raha vo tsy voavaza ny olana zany mangataka anao mihitsy a mba hiresaka an'izay raha riva izy mihitsy ty miantso ty allo nisaotra betsaka anareo vady tamin'ny fitezana sy ny fihetsaram-belatsia rehetra zay nasehonareo anahy dia veloma izy Sandra aza miala aloha fa inona indray ka ianao mila miresaka aminay aloha fa aza manao an'izany tonga avy aty an-trano tena mifona Sandra tonga avy aty an-trano aloha ianao tena hoako izay dada fa tena ampy anazy zay rehetrarehetra vitanareo izay mba tonga avy kosa moa rehetra nitenen'olona taty aminahy izao aza mihaino resaka olona ianao fa tonga avy aloha aty an-trano azonao zay velominareo e tena mbaloza le natao mamanyonjaka marina na ampiadinitsika telo mianaka zany mihitsy ianao aratsiny aty aminay dia izay aratsiny any aminao sady le firesaka ny angerina eny dia tena hoe ohatrany zava-misy mihitsy izy ny tompon'ny fahamarinany mahay zany raha mpiady olona natsono mihitsy any ahy avio izy izy avy dia eo izy dia mandresy lahatra tena miaika aho zay nge le hoe aza mihaino vavan'olona zany e sady feon-dakiloso tokana ka zay indrindra ny olona mahay mampiady za ve na alala so ihany aloha fa nanaikinakaty ianao fa raha zany tonga dia hoe nentiny fotezitra tany dia vita marina ny fifandraisantsika ka ny azy normal be raha nanao toetra oatra zany izy satria nakatsy nazo ange iny raha matoa iny zay mihitsy tezitra izy dia ataony zay asimba ny fiainantsika raha tsy toetra ihany izy aloha so ihany fa tsy tafiditra tamin'iny ianao fa iny ange zany lasa rafozanao iny mpampiady olo iny raha vo raikitra teo ny raharaha dada ary saika napirisika mihitsy ka ianao le mba mahazo ny anjaranao ngeny mba nieritreretinay e aleo asao ihany natolotry ny radio l'ambassadeur anao teo lelanomby ireo ny lalao ny tantara Solofo, Eva, Simonety ary Saondra